Tompo klasy tompoko vavy toy ny mahazatra moa dia misy hatrany ny vahiny asantsika eto amin'ny TV Presse Madagasikara. Androany dia ny solombavam-bahoaka voafidy tany Mananjara Andriamatoa Norbert Randrianandrasana no vahiny ny TV Presse Madagasikara. Miarabanao tompoko nanaiky tamin'ny fivahiniana. Ya faly miarabanareo ato amin'ny TV Presse dia miarabanao koa nga gazety. Araka izany tompoko klasy tompoko vavy dia makasika indrindra ny toetra raha-pirenena sy ny zava-misy marina any amin'ny faritra Mananjara eo anatin'ny faritra fitovinany moa zany no hoentsika isan-tarana ny fiarahana. Manao ahoana tompoko ny fizotrana izay hoe fandehan'ny toetra rany toerana satria mbola ifandroritana zany raha ny zava-misy ankehitriny. Ya voalohany indrindra dia misaotra anao nametraka ny fanontaniana. Ny faritra vadivavy dia tsy nangatahana fa efa nanananay izy io taloha tamin'ny hatramin'ny première république ary nanome an'izany faritra vadivavy zany tamin'izany fotoana zany dia Mananjary no Resaka fanadina ary Kongo. Rehefa taty ariana dia rehefa nanao ny fampelezan-kevitra ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny filasana filoham-pirenena dia nandalo tao aminay tao amin'ny tragnony ampanjaka satrokefa tao Masindrano tao Mananjary. Nisy ny velirano nataony tamin'izay fa ho averina ny faritra vadivavy dia notatarahin'ny filoham-pirenena zany famerenana azy zany ary efa nizakainy izy io tamin'izy teo Mahamasina tamin'izany fotoana zany nanao fihinanana hoe isy ny faritra fahatelo amby roapolo dia efa tafiditra tao anatin'ny teti-bola izy io tamin'ny herintaona tao amin'ny solombavam-bahoaka ny laninay tao hoe anisany manana an'izany teti-bola zany ny faritra vadivavy. Dia vao aingana izy vao herinandro mahery zay nandalo tao Mananjary izy nizaka tamin'ny fomba ofisialy fa ho amena ny faritra vadivavy faritra fahatelo amby roapolo ary ampidirina amin'ny conseil des ministres dia ampidirina amin'ny fivoriana izay aram-potoana ao aminay ao amin'ny anteny miera-pirenena. Voalohany indrindra dia isaorana filoham-pirenena zany fitazoman'ny teny nomeny zany satria izy dia efa fantatra hatramin'izay fa nitazona ny teny nomeny sy izay velirano izay. Ny fananana io faritra io dia hitondra fampandrosoana maro amin'ny faritra vadivavy io. Rehefa nijerevana nefa ny fizaram-paritra dia raha nisy ny faritra vadivavy fitovinany taloha dia distrika enina nanome azy. Distrikan'ny Kongo, distrikan'ny Manakara, distrikan'ny Vohipeno, distrikan'ny Mananjary, distrikan'ny Osvarika, distrikan'ny Fanadina. Rehefa nanafaka ny filoham-pirenena dia hozaraina samy manana distrika telotelo avy izy io. Tsy nijerevany amin'ny fizarana ara-poko izy io satria fa nijerevany amin'ny fampandrosoana. Raha jerevana marina moa ny karta izay ny fizarana nataon'ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana dia jerevana hoe aiza kokoa no hitondra fampandrosoana. Ny mifanakaiky indrindra dia ny fariny ao amin'ny fitovinany dia ny Vohipeno, i Kongo ary Manakara. Ny mifanakaiky koa ny amin'ny vadivavy dia ny Mananjary, i Fanadena ary Osvarika. Tena mifanakaiky iny dia hita fa tena ara-dalàna ny zavatra nataon'ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana tamin'ny fizarana azy. Ary ekena koa fa hitondra fampandrosoana be ihany koa amin'ny faritra vadivavy sy ny faritra fitovinany. Ka ao anatrehan'izay dia ny filoham-pirenenantsika moa dia olona ny fampiresahana. Maro ny fampiresahana momba ny fizarana io ary nisy ny tsy nankasitraka ny zarana azy telotelo fa nisy nanao hoe rosy efatra. Samy manana izay etahitan'izay moa ny solombavam-bahoaka sy ny vahoaka kanefa rehefa tena nijerevana amin'ny fotsy miangatra izy dia mizara telotelo ny tena mety na eo amin'ny resaka budget zany na eo amin'ny fanakakaizana zany Kongo zany ane ka akaiky ny Vohipeno ane zany raha ny farany lavitra amin'ny Kongo any amin'ny 90 kilometra any dia farany lavitra dia tonga ao Manakara. Raha aminay Mananjary agny mbola misy 200 kilometra ny farany lavitra vao tonga aminay Mananjary. Tsy misy sisy tany iarahana zany azy amin'ny Kongo sy Mananjary. Ny sisy tany iarahana io dia Kongo manana sisy tany iarahana amin'ny distrikany Manakara sy distrikany Vohipeno ary distrikany Fanadena. Fa i Mananjary sy Osvarika dia tsy misy sisy tany iarahana.
dikan'izay zany dia manohana ny fanapahan-kevitry ny filoham-pirenena zay ary efa nekena rehetrarehetra rehefa tonga tao ambosirozy zay ny voren'ny filoham-pirenena sy ny ministre ny intérieur sy ny tompony andraikitra ambony tao aby ny solombavam-bahoaka sy ny ampanjaka dia nametraka izay fa ny filoham-pirenena ny tompo-teny farany ray aman-dreny iny a mafantatra izay asoa ny zanany a dia izy moa zany fa ny faritra rehetrarehetra eto Madagasikara. Maro ireo ampanjaka izay naneo ny hevina nidina an-dalambe mihitsy manoloana ity tranga misy indrindra moa fa ny distrikan'ny Kongo hoe ampanjaka vitsivitsy tamina toerana tany an-toerana ihany reny hoe nanatrika ny fanambarana nataon'ny filohan'ny repoblika ireny eo zay hoe ara-geografika nambara izay no mamaritra ny faritra tsy misy olana ve zany eo anatrehan'ireo mponina ny an-toerana eo amin'izay hoe fizaran'izay raha ny zotany zava-misy amin'izao fotoana zao. Sambanina ny heviny ny olona tsirairay na ny olombe andreno ny ampanjaka na ny vahoaka ny zavatra nisy rehefa tonga tany Manakara ny gouvernoura miaraka amin'ny solombavam-bahoaka miaraka amin'ny solotena nalefan'zareo ao amin'ny présidence dia ola manarivony a ny senan'zareo tany amin'ny faritra Kongo iny rehefa nataony kabary isanisany a rehefa nataony sangatanana amin'ny olona narivon'izay dia efapolo eo ihany ny olona nanangatanana hoe ho an'ny Mananjary ny amanjatony maro mba sy niteneniko amin'ny arivony a dia nanangatanana ho any amin'ny faritra fitovinagny rehefa napetraka ny fanontaniana io dia samy manana ny ampanjakany io ka dia sarotra amiko moa zany nihiditra amin'izay hoe iza ny ampanjaka ritra iza ny ampanjaka ty fa ny olona aloha zany a ny vahoaka izay nanangatanana tamin'izany fotoana zany dia ny maro anisy a andeha ho any amin'iny faritra fitovinana iny aloha sika mba ny zavatra tena marina no tenenina fa tsy miafina ao amin'ny ambadiky ny olona fa ny tena marina tsy ny etaetan'ny olona satria efa fantatra ny etaetan'ny olona ahoana amin'ny fotsy miangatra fotsiny raha miala ny fianarantsoa zany lalamby zany mitety an'iny commune maromaro ao amin'ny commune ao amin'ny distrikany Kongo ane iny dia any Manakara iny mivatana fa tsy any Mananjary ka zany fandanany zany lalamby zany dia tena lalan-drà mitondra fampandrosoana dia hitatsika ny fisian'le lalamby vao nahazo lo machine anakefatra ane Manakara mampitohy any Manakara sy fianarantsoa zany fananana zany lo machine zany dia mitondra fampandrosoana amin'iny faritra mitety an'iny Kongo iny tonga any Manakara zany dia fampandrosoana io a dia tsy mandeha any aminay Mananjary agny io fa mampitohy any Manakara sy fianarantsoa mandalo amin'iny commune maromaro ao i Kongo ka dia mizaka eto fa aloha apetraka ny ambopoa fa ny fampandrosoana amin'izay rehefatsika miaraka amin'ny filoham-pirenena izay nanao velirana hitondra fampandrosoana ary nampanantenany Kongo izy fa hitondra fampandrosoana maro amin'ny distrikany Kongo eo sy amin'ny faritra Vatovavy. Eo amin'izay resaka tontolon'ny fampandrosoana izay hoe nambaran'ireo mponina fa tamin'ny mbola hoe préfecture ny Mananjary taloha no nahitana atao hoe masoandro miposaka kely amin'izay resaka fampandrosoana izay fa taorianan'izay zany hoe fikambanana amin'ny fitovinany dia tsy tazana mihitsy izay manahoana ny fandehan'izay tompoko. Nisy fotoana nandalo tany Kongo tamin'ny nametraka samboatiny VP Brunel député Brunel mampalahelo zany tanànany Kongo zany ary fahitako azy angamba anisan'ny farany indrindra zany amin'ny district eto Madagasikara na lalana zany na foto-drafitrasa zany ka io a tsy vao tamin'ny andron'izany hoe fitovinany zany fa ny fampandrosoana dia miankina ihany koa amin'ny mpitondra tsirairay ao amin'ny toerana ka ataoko fa amin'izao fotoana izao a manana an'izay tetikasa zay ny filoham-pirenena sy ny gouvernoura ny faritra ao zao dia manomboka ny lalana fanaovana pavé anome hôpitaly manara-penitra ny filoham-pirenena anome sekoly manara-penitra izy anome ho an'ny tanora gymnase izy anao lalana izy mampitohy an'io fanadena makany Kongo mivoaka any vohipeno any zany ny fampandrosoana ka alohatsika isinjon'ireo taranatsika reo ny fampandrosoana hoentin'ny filoham-pirenena dia azahoan'ny taranaka any arena any an'izay ho avin'izay aloha ny ady la politika atsika tsy fahazahoan-kevitra aloha io azanona aloha
fa ny tombosoan'ny faritra ny atao a tombosoan'ny distrika ary mba ho tombosoan'ny taranaka any renana izay ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao a taritin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Azo heverina ve zany fa hoe efa irosy tsy ho ela zay efa mpandrosoana ny Kongo zay satria raha ireo mponina dia efa tena kivy tanteraka hoe mitoko hamonina zay lalana nampanantenana sy namboarina teto an-tampon-tanàna aza 10 metatra dia nandalo ny gouvernoura hatramin'izao tsisy fanamboarana ahoana ny fipetraka izay tokoa. Tsika dia manantena ny fampandrosoana hoentin'ny fitondram-panjakana taritin'ny filoham-pirenena. Mananjary zany anie ka perle de l'océan Indien taloha tamin'izay mbola bitaka atao hoe tany amin'ny 50 taona lasa 70 taona lasa amin'izao fotoana izao ny mananjary zany ka tena mampalay fa potika tanteraka ny tanàny ka sy kongrery no potika satria atao hoe hatramina rasanany natonga ny manakara no région any foibe dia ny manakara nandroso fa zany mananjary zany anie tsisy fampandrosoana koa tao zany nosy valiko zany anie ka tsisy fampandrosoana zany kongo efa tenena ihany koa tsisy fampandrosoana nandeha aby zany hatramin'ny sin'ny faritra vatovavy i manakara ihany distrika ny manakara nandroso zany vohipeny zany koa fa manantena tsika satria efa fantatsika fa filoham-pirenena dia manana fahavononana amin'izany ary manome toky ianao mandeha matao filoham-pirenena fa izay solona vahoaka rehetrarehetra amin'ny faritra vatovavy afa-tsy izay mania dia ao an-damosinao miaraka amin'ireo vahoaka manontolo miaraka amin'ireo mpanjaka izay maro anisa. Izy le mania? Misy mania ao fa dia fantatry ny rehetrarehetra zay fa sarotra moa ny teny anarana fa fantatry izay ny rehetrarehetra dia mahafantatra an'izay. Eo amin'izay resaka toetra raha-pirenena izay Andriamatoa Norbert Randrianandrasana solombavam-bahoaka ny Mananjary tena mponiny Mananjary tokoa ve ianao ty sa mpiavy satria raha nandeha ny resaka ny mponina hoe tsy mahafantatra ny zava-misy aty Mananjary zany solombavam-bahoaka zany fa betsileo tamin'ny fotoana andro. Ny papako dia tamin'ny 1925 ny tonga tany Mananjary 1925 eritreretintsika hoe 100 taona lasaka 110 menada zay teraka tany Mananjary aby izao ny alohan'ny farany nipetraka tao zahay nianatra tao zahay nianatra tao zao classe de 3e niala tao nianatra tao fianarantsoa ary nanao fianarana ty Tananarivo fantako loatra zany Mananjary zany ao ny lasany tavoniko tsy misy fagnavana zany rehefa na betsileo na inona tambahoaka na mpiamoana iny dia malagasy ny agnaran'izay zany filazana rasisme zany na etnika zany tsy hitondra fampandrosoana eto amintsika Madagasikara zany ary toko efa lozan'ny toetrandro zany ny malaza amin'izao dia ny fampandrosoana izarevana izarevana ny taranaka faramandimby ka raha ny olona miteny an'izany taloha zala zany zareo vazaha tsy mahay teny gasy igny fa vazaha ka zay mihitsy manko tiako tenenina hoe taty an-drenivohitra ny tena nandaninao ny androm-piainanao ray manontolo fa tsy tany amin'ny distrikany Mananjary ary zay mihitsy no mahatonga an'le hoe tsy mahafantatra ny zava-misy marina ny an-toerana ary ny mponina ihany koa dia tsy dia tena mahalala anao amin'izay fisianao zay mandeha mantsy izy dia hoe business manina ny solombavam-bahoaka marina ve zay to? Ny asako dia mpandraharaha mpanao ny asan'ny mission katolika nandritra ny 20 taona izay mpandraharaha ny asako mpanao trano mission katolika na masera na mopera na ina nandritra n'izay rehefa tonga solombavam-bahoaka dia najanoko izay asako izay dia nifototra amin'ny solombavam-bahoaka hitondra fampandrosoana na io distrikany Mananjary io dia landroko tsenjery io fantatro ny fahasarananao satria na ny fahasarana ara-dalana zany ny lalana na ny ara-pahasalamana zany na ao amin'ny fampianarana zany na ny ara-sosialy rehetrarehetra fantatro zany ary laniko tsenjery ary mizaka aminao aho fa zany tsisy mahafantatra ny olo Mananjary amin'izao fotoana izao marina fa manao vakansy ny andranako any misy tragnonay iny ao ao amin'ny fokontany fangato ao misy tragnonay ao misy anakaviko ao mbola mipetraka ao ny zanaka anakaviko sy ny namany ka io moa zany
tsy amenatsiny olona sasany satria rehefa tsy mitovy fisainana aminao izy dia manesaka anao dia afaka mizaka ny zavatra rehetrarehetra hoe mafia amin'ny resaka volamena tafiditra ao anatin'izay ny tafitry ireo mponina ny momba ny volamena dia maro ny sonoa zay nakatonay niaraka tamin'ny gouverneura zay sy ara-dalàna nisy dragy efatra nakatonay tao satria sy ara-dalàna dia nisy ponclin zay sy ny gouverneura anisan'ny nakatona an'io satria tsy ara-dalàna anakiroa ihany ny mpitrandraka ara-dalàna ao dia ny ambigold avy aty ambony arina 2 dia le sinoa avy agny maro mitety any amin'ny commune ny Andranomavo ny ao ny avoilava dia ara-dalàna ny taratasy ny madame Gina ao fa ny momba ny tontolo iainana no tsy manaja ny fepetra ny tontolo iainana zareo ao dia izay ny olana atao voilava tsy misy sy fitovim-pijery ao izao dia momba ny vahoaka satria ireo nametraka fatokisana taminay fa ny fitsaram-bahoaka kosa ho atao amin'ny mpandraharaha dia sy azo ekena satria misy lalàna ity firenena ity ka zay misy ny ataontsika hoe misy ny mpandraharaha ka tsy manara-dalàna manao tsinontsinona ny vahoaka tsy azahoana tombontsoa ho an'ny firenena tsy ho an'ny fokotany zay hitrandrahany an'io tsy ho an'ny commune ary ny distrika sy ny faritra dia tokony ampiarina amin'ny lalàna satria misy lalàna velo eto manasazy an'izay olona miopefy fa tsy andeha hitarik'olona kosa ianao anapotika ny fananan'olona satria ny fanjakana dia miaro ny olona sy ny fananana na vahiny izy na malagasy fa za kosa tsy miombon-kevitra amin'ny mpandraharaha zay manao tsinotsinona ny malagasy izay manao tsinotsinona any toerana zay azahoany tombontsoa tokony samby azo tombontsoa eo na ny mpandraharaha na ny mponina eo satria rehefa tonga amin'ny toerana anankiray eny ianao ka hitrandraka tsy maintsy manana ny permis d'exploitation ianao manana ny permis de recherche ianao manana ny permis d'environnement ianao tsy maintsy ekenao zay misy cahier de charge zao hifanarana amin'ny vahoaka hoe inona mba tombontsoan'ny vahoaka rehefa mahazo an'izay tombontsoa zay ianao amin'ny fokotany sy ny commune par distrika anaovanao an'izay fitrandrahan'izay tokony ianao anome ianao ohatrany hoe anao ny lalana ianao anao ny anao ianao sekoly anao ianao toeram-pitsaboana anao ianao latrine anao ianao forage rano madio amenan'ny olona zany daholo tsy maintsy mipetraka hifanarahana akoatran'izay amin'ireo mpandraharaha reo ka rehefa tsy manaraka an'izay izy dia ampiarina amin'ny lalàna satria misy bolokina ndraikitra zay ny fanarahana alohany anaovany an'izay fitrandrahan'izay tena mahay mifandray amin'ny vahoaka marina ve zany ianao satria hoe indraindray ohatrany miavonavina amin'ny mahasolom-bavim-bahoaka anao zay aloha zany ny feo mandeha za io dia olona farany sotra niza dia arabaiko na tsy fantako aza za ny solom-bavim-bahoaka voalohany nanokatra borao ny parlementaire tao Mananjary hatramin'ny sy ny solom-bavim-bahoaka teto Madagasikara ny antony anaovako n'izany borao zany dia andraisako ireo vahoaka rehetrarehetra ao amin'ny distrikany Mananjary na eo tapin-tanàny zany na any ambanivolo zany tsy moramora ny mandray ny vahoaka satria ny vahoaka tonga aminao dia ilazany ny fahasahiranana izy ilazany olana izy mahanao n'izay olana zay mianjady aminazy ka matoa nanokatra an'izany ina moa zany borao zany dia vonina hifampiresaka amin'ny vahoaka zay ne tsy marina zany fagnaratsiana fotsiny zany tsy mbola nisy olana avonavona atao mandeha tongotra za mandeha ny ansena miaraba ny olona raisiko aby na manan-karena io na mahantry io na ino dia zay tonga ao boraoko ao tsy manavaka ao fa raisiko aby zay olona rehetrarehetra ao izay ny pirofo fa vonina ao hitondra fampandrosoana andray n'le vahoaka amahany zay olona n'izay vahoaka zay araka izay fahafahako mamahany zay tsy mitombona ve zany tompoko le hoe rehefa tsy mitovy hevitra aminareo dia lasa karazana hoe adversaire na fahavalo ny teneny zakaiko fe zay ao Mananjary dia zao tsy ho vitany mpitondra ny firenena na zay mpitondra ao Mananjary ao ny fampandrosoana fa andao tsika rehetrarehetra izay vahoaka ao Mananjary ao amin'ny distrikany Mananjary amin'ny faritra Vadivavy andao tsika rehetrarehetra hiara entana hitondra fampandrosoana tsy vitan'olona raiky io fampandrosoana io tsy vitany fifanenjehana io andao raha misy ny hevitra tsy mitovy dia mifandresy lahatra dia jerevana hoe inona ny
tombosoa hitondrana fampandrosoana amin'ity distrika Mananjary ty faritra Vadivavy zay vao nomeny filoham-pirenena ka manainga ny olona aho tsy ny fifanenjehana hitondrantsika fampandrosoana ao amin'ny faritra Vadivavy indrindra amin'ny distrika Mananjary io fa ny fifanatognantsaina fahaizantsika mifandresy lahatra mifanampy izay nitondra fampandrosoana fa ny député Norbert dia manokatra ny varavarana amin'ny fo madio von'ny fampiresaka amin'izay rehetra hitondra fampandrosoana kosa fa kosa fa tsy hoe andeha anao hitondra ny Mananjary na faritra Vadivavy any amin'ny lavaka tsy azo ekena zany fa raha mbola hitondra fampandrosoana ianao dia misokatra midanadana ny varavarana von'ny fampiresaka amin'izany ny député Norbert. Tao anatin'izay fotoana nalany anao solomamboka zay manahoana ny asa fampandrosoana tampon-tanànany Mananjary amin'izao fotoana zao? Misy karazany roa izy io, misy iarahana amin'ny fanjakana. Ny iarahana amin'ny fanjakana dia tsy sasatra izay amin'ny resaka ministera izay manao foto-drafitr'asa. Maro ny foto-drafitr'asa atao ao. Efa misy ny gymnase gouvert ao. Anao lalana zahay zany amin'ny vola avy any amin'ny région. Isy ihany koa ao ny tranon'ny région zay eo atao. Isy CSB2 ao. Isy hôpitaly manara-penitra ao. Isy stady, isy marobe zany ny fampandrosoana ao atao ao. Dia manana koa zay vola CLD zay tantaninay solombavambahoaka. Tameritaona anie ny CLD-ko 150 millions ariary eo nanao table banc efo 500 ahy nozaraiko tany amin'ny commune rehetrarehetra satria mijery zahay rehefa mahijery ny fampianarana misy commune mbola mipetraka ambony tany ny fampianarana amin'ny EPP mipetraka ambony tany dia zay moa ny zakany hoe nanao table banc 500 aho nozaraiko tany amin'ny commune nandoko ny tranon'ny commune io nividy sonorisation zay mba satria zany zanaka Mananjary zany tanora manana ny talentany mba hoentinay anaovana fety amin'ity taona ity zany dia nividy tafo amanarivony hozaraiko any amin'ny commune nanafona izay tafo na io momba ny fahasalamana io ny hôpitaly io na momba ny ina moa ny sekoly io hozaraiko any amin'ny commune zany tafo arivo mahery zany hozaraiko zany any mba hanapinany agny. Misy ihany koa hoe vidy machine à écrire manuel ao hozaraiko amin'ny commune raika amin'ny telopolo Mananjary satria na ny machine ny zareo any ambanivolo agny azy efa tsy manana tsony zareo nozaraiko an'izany zareo amin'ny CLD mbola hanao forage any me rano fisotro madio mieritaona any commune rehetrarehetra amin'ny commune raika amin'ny telopolo io zany fisinjovana ny vahoaka zany zay volameny fanjakana ampiasain'ny solombavambahoaka dia atolotra ny vahoaka amena anazy mba hisiny an'izay fampandrosoana azy zay arakotratra-nay. Amin'ny ankapobeny ny raharaham-pirenena mandeha araka ny tokony ho izy ve ny zava-misy amin'ny fitondrano ny filohan'ny radio ny fahitanao azy amin'izao fotoana zao taoriny ny amena ara-pahasalamana hitatsika amin'ny maso miangatra fa betsaka ny zavatra nitokanana teto Madagasikara na amin'ny fandriam-pahalemana zany fanaovana reny komisaria reny na ho an'ny tanora zany fanaovana ny kianja manara-penitra sy gymnase na ny fanaovan-dalana zany maro na fanaovana hôpitaly zany maro na fanaovana ny tranony zany chef district zany iny aminay agny zany dia mitete ny tranony ny foto-drafitr'asa efa maro ny foto-drafitr'asa na resaka rano amin'ny fotsy miangatra kosa eritaona sy tapany zay nitondrany filoham-pirenena eritaona lasaka nisy an'io confinement io mbola nahafaka ny anao foto-drafitr'asa izy aloha tsika hijery ny fotsy miangatra marina fa misy ny ampahany noho ny reny confinement reny misy tsy vita fa maro ihany koa ny velorano zay nataony vita ka raha miresaka ny fitondram-panjakana tsika taritin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina dia isaorana be dia be izy fa velom-panantenana zahay ary manantena fa hitondra ny Madagasikara amin'ny ambony indrindra io filoham-pirenena io. Tsy satria hoe lasa govavany fotsiny ve le velona rano satria betsaka ihany zay fampanantenana zay fa mbola tsy tonga amin'ny tena filan'ny mponina amin'ny ankapobeny. Tsy moramora ny manao zavatra sika ane ka nandritry ny enimpolo taona zay ka nilasaka tany amin'ny ady lalina mangisikisiko hoe tao anatin'ny fahasahiranana mafy
dia ho vita ao anatin'ny herintaona ho roa taona ho telo taona ve zany fanalanany Madagasikara ao anatin'ny fahasahiranana nataontsika hoe sosialim-bahoaka indrindra misy an'tikatra valana aretiny ity na ny firenen-dehibe aza efa mikaikay efa sahirana vao meka ve tsikatsikatra aty amin'ny firenena mahantra fa magnategna ao fa ireo arena nanany malagasy na arena kibony tany zany na ny voly zany na ny renan-dranomasina zany a dia ho sara tantana izy io ka rehefa sara tantana io a dia paka any amin'ny vahoaka tsirairay a zany tombontsoa zany arena zany a na mifodidravitra azy zany a na indrindra miara sosialy fa aleotsika metraka an'izay a fanantenana zay a amin'ny filoham-pirenena zay mavitrika sady tanora io tsy misy tonga lafatra ny fiainany zanak'olombelona tsy misy tonga lafatra fa rehefa mba manao kosa ny fanjakana dia toagnana izy a ary ampiana izy a mba anana an'izay a courage zay anana an'izay hery zay satria ny fiarahana an'io ny fanohanana an'io ihany a izy efa manao io izay ny hitondra hery hitondra fampandrosoana malaky amin'ity Madagasikara tena misy tokoa hoe zay fanohanana zay eo nareo hoe mpanohana ny fitondrana satria maro amindreo hoe niara-disy tena nametraka tamin'ny toerana ankehitriny lasa voatsipaka ambava fo na dia hoe namana niaraka nampisandratra azy teo amin'izay toerana zay ary to misy ny hevitra tsy mitovy tsika eto moa zany dia rehefa tonga ny fanongana dia nazony olona fahavalo ara-politika taroa aza dia mitambatra anongana dia rehefa misy koa ny fifidianana dia afaka mitambatra ihany koa na tsy mitovy hevitra azy satria misy tombontsoa iraisanao dia rehefa avy eo a dia misy ny tsy fitovik-hevitra misy amin'ny olombelona zany fa raha ao anatin'ny fitondram-panjakana kosa aloha dia ny ataontsika hoe ny 7 isanjato mahery kosany a dia mbola misy ny fiarahana amin'ny filoham-pirenena andro azo elona satria mahafantatra an'izay fampandrosoana hoentin'izay mahita an'izay velorano a izay ataon'izay ho tanterahan'izay ka hoy izy ianao hoe nisy ny voataka ambavafo a izay aloha tsy sarotra amiko no miteny an'izay fa ny manarina tsy vita moramora nijerin'ireo namanareo ny filoham-pirenena dia mahafantatra hoe ireto ny olona nanohana ana fantany ane zany eo ampiandalana mijery an'izany tsikelikely a ny fitondram-panjakana tsy mora tsy vita ny herintaona na roa taona ny fanaovana ny fametrahana an'izany atanatohatra eto amin'ny firenena zany ny any atapony any angamba dia efa hitatsika reo ary izy koa dia efa mahafantatra fa rehefa miasa ianao dia zay fa izy tsy miaraka amin'ny olona tsy miasa fa ny olona miasa ary mitazona famarinana ary mahisy a mavita an'izay a andraikitra namena azy zay a izay no afaka hiaraka amin'ny filoham-pirenena tsy mahita avianao fa tamin'ireny atao hoe amiana ara-pahasalamana ireny dia tena tsy tazana firy tsony ireo karazana mpanohana fa nitazan-davitra ary lasa niady rery tahaka ny fary anaty akata ilay filoham-pirenena atao anatin'ireny fotoana ireny amin'izao fotoana zao tapitra izay amiana ara-pahasalamana zay miverina misehoseho daholo indray ireo mpanohana inona no azo andikanana zany rehetra zany zay hoe nisy fiarah-mientana teto amin'ny firenena tamin'ireny fisiany vaivay ny valanaretina Covid-19 ireny mbola tsy nisy fiarah-mientana ohatran'ireny hatramin'ny nafantarako aloha ny fifanampiana eto amin'ity firenena ity ny mpandraharaha rehetrarehetra izay malana tanana rehetrarehetra tsy mora ny manao zavatra na ny zareo tany ene tany ampita tany azy ane ka vao nanomboka ireny tany frantsiny ka nanana problème zareo na tamin'ny kasibosy fotsiny azy tamin'izany fotoana zany nanana misy ene ny grevy tany tsy manaiky ny fandaminana ataon'ny fitondram-panjakana zava-nisy zany satria tsy amena tsiny ny olona satria ao anatin'ny fahasaranana sahirana izy satria tsy mitady vola izy tsy manana ny hoanina izy ny fanjakana ihany koa nefany a dia manao a mizara nyreo vasinjo sy ny fanampiana rehetrarehetra ho an'ny vahoaka tonga tany aminareo Mananjary ve zay izay zao dia vao herinano tamin'ny filoham-pirenena tany iny zao dia nahazo vasinjo any amin'ny tao amin'ny commune Mananjary arivo ny mponina nahazo ny vasinjo fanombohana ihany izy ny filoham-pirenena fa mbola mananteny zay fa mbola azo koa ny any amin'ny commune any ambanivohitra vao nandeha nosy vatrika izy zao mbola nahazo koa zao ny fanadina
anisany azo zay tamin'izany a vatsiny zany ary nahazo foto-drafitrasa maro zay sorana ny filoham-pirenena hitondrana fampandrosoana ao amin'ny faritra vadivavy io ary tsy afenina fa na ny budget ny faritra aza raha 2 miliara ny faritra rehetrarehetra eran'ny Madagasikara faritra roambiroapolo dia zahay nameny 3 miliara hitondrana fampandrosoana nameny camion benina koa zay a nariana fako maro zany zavatra azonay isorana manokana anazy zany. Misy ilay teny nolazain'ny filohan'ny antenimieram-pirenena omaly hoe azo raisina ny tsikera sy ny fanakianana ataon'ny mpanohatra ilaina eo fiaraha-miasa amin'izy ireo araka nambaranao tetsy ambony tena izay tokoa ve no zava-misy amin'izao fotoana izao mahazaka tsikera ve ny fitondrana misy sa karazana valifato politika no misy amin'izao fotoana izao? Io valifato politika io moa zany dia efa tsy izao io vao nisy fa hatramin'izay maro anie ny olona nigadra teto tamin'ny fitondrana ny fandimby teo aloha teo e fa ao aminay amin'ny solombavam-bahoaka dia ao amin'ny antenimieram-pirenena dia marina ny tenen'ny filohan'ny antenimieram-pirenena nisy anie namena toerana tao anie ny tim zay mpanohitra e efa namena tao efa nieritreretina hoe ireto no ao amin'ny bureau maharitra fa namena anie zany mpanohitra zany ao e namena toerana ao amin'ny bureau maharitra anefa anie tsarovo tsara fa izay IRD no majoritaire absolu satria 9% zay ny député IRD ao zany hoe raha tia tena zany zay ka tsy misy maromarotreresa ny fampijerevana araka ny zakainao a tsy nahazo toeranareo timareo tsy nahazo toeranareo GPR reo fa namena anie ny GPR namena anie ny tim mbola nisy an'izany hoe tamin'ity Madagasikara ty tao amin'ny assemblée tao hoe aloha fa mena toerana anao nefa zahay ny maro anisy izay ny atao hoe fampitsinjovana ka io moa zany dia afaka miteny aby ny rehetrarehetra afaka miteny zay tiany lazaina satria démocratie zao fa ny fahitainay anazy aloha ao amin'ny assemblée nationale ao a dia mifampieno zahay ao mifampieno mifampidinika mifampieno zahay ao fa tsy misy manombotananao araky ny tenen'ny filohan'ny assemblée nationale marina iny tenen'ny madame présidentena iny. Araka tonantsika ny fiarahana inona ny afatra ao amin'ny mpijery ny TV Presse Madagasikara ao amin'ny mponiny Mananjary? Ny afatra TV Presse Madagasikara mponiny Mananjary dia anao fety asena amin'ny le 31 misy fety be atao ao a ho an'ny faritra vadivavy distriktan'ny Mananjary distriktan'ny Nosvarika distriktan'ny Fanadina fisaorana ho ataon'ny filoham-pirenena amin'ny nanolorany namerenana ny faritra vadivavy zay hitondra fampandrosoana ka isy fety ao isy carnaval ao isy fety ao isy fety ataotsika ao a fisaorana filoham-pirenena manokana sy ny fitondram-panjakana amin'izay fitazomany ny tenomeny a ny velorano nataony dia ny famerenana ny faritra vadivavy manainga atsika ao andao atsika hiaraka iombopeo hiaraka hitondra fampandrosoana azanony agny isakisao agny zany tsy fanarahakevitra zany fa ny fampandrosoana ny tena zava-dehibe ilaysika ao a dia hitondrana fampandrosoana ameregnana an'izany faritra vadivavy zany distriktan'ny Mananjary zany mba tamin'ny taloha ameregnana an'izay itijerevantsika ny taranak'ireo satria tsy misy afa-sy fampandrosoana ny mantepantesan'ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana andao zay raha sika manao a mba hisin'ny fampandrosoana ao isinjovantsika ny taranaka io andao sika hiaradia andao sika fagnome tagnany izay zany mba io fa dia amin'le 31 io zany a dia anao an'izay fisaorana ny filoham-pirenena zay sika ampiseho sika ny filoham-pirenena fa faly sika ka ampiseho sika azy ny afalisika ny fisaorantsika anazy ny fahafahapaotsika tamin'ny nagnomezana atsika ny faritra vadivavy a dia ny distriktan'ny Mananjary zany a distriktan'ny Nosvarika ary ny distriktan'ny Fanadina dia misodrano anareo distriktan'ny Kongo izahay ao a aleo alasana amin'ny fiarahanareo a any amin'ny faritra fitovinagny enga nefa dia ahitanareo fampandrosoana marina izay fiarahanareo fitovinagny zay a araky ny tenen'ny filoham-pirenena tsy ny fitondram-panjakana dia mba handroso io a dia azo fahasambarana azo izay tandrify azy a izay taranaka
misy ao amin'ny faritra Kongo io amin'ny faritra Vatovavy sy amin'ny faritra Fitovinagny ary tsika rehetrarehetra eto amin'ny faritra 13 eto Madagasikara. Dia isaorantsika moa zany ny solombavambaoaka voafidy tao anatin'ny distriktan'ny Mananjary, Andriamatoa Randrianandrasana Norbert nanaiky tamin'ny fivahinianana teto amin'ny TV Presse Madagasikara. Dia misaotra betsaka anao Andriamatoa mpanao gazety sy ny TV Presse izay niaraka ny dinidinika sy fampiresaka teto fa dia manao makasitraka manao veloma mandram-peona tompo-klasy tompo-vavy. Ya, inona moa fa mbola isy ny fotoana ionana ny orinany fa izay aloha zany no masaka azo natolotra antsika mpijery ny TV Presse Madagasikara fa dia eto ihany koa no ametrahako ny mandrapitafa sy mandrapiresaka ho manaraka indray Andriamatoa solombavambaoaka. Misaotra tompoko. Izay zany no nakatonako tanteraka ny fiarahantsika mametraka ny mandrapitafa sy mandrapiresaka tompo-klasy sy tompo-vavy.